أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ry vehivavy, anisany zavatra lehibe izay angatahany mpivehivava amin'ny izao fotoana ary indrindra amin'ny ity famaranana amin'ny ero alina ny folo farany Ramadan, dia ny fangatahana amin'ny tompo Allahu Jalla wa Ala mba amelany fahotagnany izy ireo amin'ny teniny izy ireo manao hoe Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, anao ilay pamela helika ary mitia ny famelan-keloka, mamela zao ianao amin'ny ero elika izay vitako. Ary mangataka amin'ny tompo Allahu Jalla wa Ala mba ho avitra amin'ny amotro, ary Allahu Jalla wa Ala araka nambarany mpaminany isakan alla amin'ny ity volana Ramadan nanomboka amin'ny voalohany ary izany hatrany amin'ny farany, isakan alla Allahu Azza wa Jalla mamositra ireo mpanompony izay efa voasoratra ho any amin'ny motro avosotry izy ireo ka soratiny anisany ireo olony paradisa. Ry namana ajaina, anga tsara ny afantarana izany famaizana ary izany motro izany, amin'izay ianao mba hiezaka amin'ny izao volana Ramadany voalohany ary iaignanao izany aoriany izao volana Ramadany izao, izany fandosirana amin'ny izany Afobe sy ireo rehetra izay mitondra any amin'ny Afobe. Ny Afobe dia toerana izay efa nomany ny tompo Allahu Jalla wa Ala ho any ireo izay nitsipaka ny afanompoana azy teto ambony ity tany ity ary nanompo zavatra hafa ankoatra, ary koa nanohitra ireo baiko izay nadotsony ka tsy nagnatanteraka ireo izay nodidiny ary tsy niataka ireo izay anorarana. Izany Afobe izany dia tena mafana ary mafana tokoa, ary namafisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam fa ny afananany Afobe dia impitompolo ny afananany motro izay eny andakozitsika aty antany. Izany hoe 70 fois ny motro izay hitanao io ny afanany izany Afobe izany. Ary ny alalignany io motro io araka nambarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam, vato izay alatsaka avy aty ambony 70 taogno aoriagna zay vo tonga any amin'ny farany ambany amin'ny lavaka io. Zany hoe après 70 ans ny andatsagna ilay vato avy aty ambony zay vo tonga any amin'ny farany ambany amin'ny izany motro be izany. Rano sotronao dia rano mandevy ary koa nana, ary sakafo hoaninao dia tsilo. Izany hoe ny olona izany dia may amin'ny alalan'ny zavatra hoaniny sy ny sotrony, ary ihany koa may amin'ny izany Afobe mandoro any ireo izay ao anatiny izany motro be izany. Eny ka raha ohatra azakom gotiny io fotsiny ny latsaka eto ambony ity tany ity, dia tsy misy zavatra hanjary zany eto ambony ity tany ity amin'ny fiaignany zanak'olombelona no ny haratsiagnany izany gotiny zakom izany izay avy amin'ny izany motro be izany. Ary ny sazy farany kely indrindra aza ao azon'olona anankiray ao amin'ny motro dia ny olona anankiray ny kiraro sikininy fotsiny amin'ny felatongotra an'igny ro may ary betrony mangotroko. Izy mahita fa izy tena agnatin'ny farany sazy mafy, eo anatreny izy tena agnatin'ny sazy farany mora, manakory ny olona any anatiny ary koa anatiny. Ary raha ohatra olona anankiray tena niadana teto ambony tany, ampidirina ajoboka fotsiny agnatin'izany motro, adignany fiadagnana jiabeto, ary izy mahita fa izy tena nijaly noho ny aratsiagna amin'ny izany motro be izay nandalovany izany. Ka ireto manaraka ireto asa izay mitondra any amin'ny motro
ka iazaka zary raha larana bavy ny miataka azy amizay no mba tsy ho avy olony motra. Ny lehibe voalohany dia ashirku billah, fanakambangana Zagnahary nagnamboatra amin'ny fanompoagna amin'ny zavaboary izay namboariny. Fanompoagna zavatra hafa ankoatran'ny Zagnahary Allahu Jalla wa Ala nagnamboatra anao, ary fampitovizanao Zagnahary amin'ny zavatra hafa, fangatanao amin'ny zavatra hafa ankoatran'ny Allah. Ashirku billah mitondra tanteraka any amin'ny motro ary mampipetraka anao any mandrakizay ary koa mandrakizay. Ny fikomiagna Allahu Jalla wa Ala, ny fikomiagna Allahu Jalla wa Ala sy ireo fotom-pinoana izay tsy maintsy inoana dia mitondra ny olona anankiray ihany koa mipetraka any amin'ny motro mandrakizay ary koa mandrakizay. Ary ny fanoheragna didy izay tsy maintsy atao agnatiny Islam, tahaka ny olona anankiray izay manohitra amin'ny mahairaka any mpaminany sallallahu alaihi wasallam, na manohitra ny maha tokony anaovana as-sala ary koa ny fifehezana, izany olona izany dia iditra any amin'ny motro ihany koa mandrakizay ary mandrakizay. Ny fanaovana kivazivazy, ny finoagnany Allah ary ny irakany Allah mampiditra motro mandrakizay. Ny fanimboagna ani Allahu Jalla wa Ala, fanomboagna ny finoagnany Allah, ny irakany Allah mitondra any amin'ny motro mandrakizay. Fitsarana amin'ny lalagna amin'ny ankoatran'ny tompo Allahu Jalla wa Ala, ary fahitana fanany lalagna napetraka n'olombelogno tsara mihoatrany izay napetraka ny Allah mampiditra motro mandrakizay. An-nifaqo dia ny fitsaram-belatsy, izany hoe magnasitrika any ampo ny fikomiagna ary magnabaribary fa Zagnahary, izany dia mampiditra any amin'ny motro mandrakizay. Ireto kosa fahotana tsy mampetraka any amin'ny motro mandrakizay fa tokony hatana amizay anao tsy miditra any mihitsy. Fanaovana ratsy ny ray aman-dreny, fisaranam-bazana amin'ny fianakaviana, ary ihany koa ny fihinanana ny intérêt ary fihinanana fanagnana zazakamboty sy ny fanaovana kilalao amin'ny fanagnan'izy ireo, fitsanganana vavolombelona amin'ny tsy marina, ary fifantana amin'ny tsy fahamarignana, fitsaragna amin'ny tsy fahamarignana, fitantagnana amin'ny tsy fahamarignana, ary ihany koa amin'ny ireo karazana aratsiagna amin'ny fagnambonian-tegna, amin'ny lainga ary koa amin'ny fitsikona olona. Raha ohatra olona anankiray zany managna source ny finoagna any am-pony fa izy tafajabajabaka amin'ireo fahotagna reo mampiditra motro fa tsy mampetraka mandrakizay, fa ny olona dia tokony hiataka ireo fahotana rehetra mampiditra mandrakizay any amin'ny motro, ary koa ninina amin'ny karazana fahotana izay mety mitonga olona any amin'ny motro. Ka agnatin'ny volana Ramadany atsika izy eo mangatamaro rahalahy mba azahoana famelan-keloka amin'ny Allah, ary koa mba tsy iditra amin'ny izany motro izany ianao, ary efa ianao ireo asa mitondra makany ka iatao tanteraka izany rahalahy fa tena mangetaheta any paradisa za mino ianao, ary tegna tsy mila izany afobe izany ianao. As'alallaha al-azim rabbal arsh al-azim أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت.